araban'ny fiangonana manao hoe nitsangana tamin'ny maty Kristy. Andeha hiderahantsika ilay tombontsika ry havana. Irahantsika mamaky ny Kolosiana toko voalohany. Izay perikopantsika androany. Kolosiana toko voalohany ny andininy 19. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany manao hoe ary izy no lohan'ny tena dia ny fiangonana. Izy ny voalohany dia ny lamatoa tamin'ny maty mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Ao amin'ny DM izy hoe mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra io teneny hoe loha laharana amin'ny zavatra rehetra. Ampatsiahivan'ny soratra masina antsika androany hoe Jesosy Kristy dia lamatoa amin'ny maty. Izany hoe izay mody mandry ao amin'ny tompo dia hitsangana amin'ny maty tahaka azy koa. Fa ny olona mody mandry ao amin'ny tompo ry havana dia olona nanao an'i Jesosy ho loha laharana teo amin'ny fiainany. Dasika hivavaka. Sotranao izay ray malalo ny amin'ny anambarana ho anay, ny sitraponao ho anay. Dirainay ianao Jesosy Kristy, ilay lamatoa amin'ny maty. Dia misaotra ny amin'ny ampatsiahivanao anay an'izany. Ndretzay manaiky tapa-kevitra ny anao ho loha laharana eo amin'ny fiainanay. Ampio izahay Jesosy amin'izany. Ampio izahay hatanteraka izany. Omeo anay ny fo tena anjakanao tanteraka. Ampio izahay mba hanana fo tena hita hoe toka-po anao. Ianao Jesosy hanongotra izay rehetra makany toeranao ao am-ponay ao, hitanao izany. Fa ianao no tena antony fiainanay, ianao no antom-pisianay. Dia meteza ho loha laharana Jesosy, meteza fa zahay manaiky. Amen.
perikopantsika androany koa hoe Jesosy Kristy izay tompontsika io a dia izy no ilay mofinaina. Dia mbola jerentsika ane ny Jaona toko 9 ny andininy 4:15. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay, ary izao hanangana azy amin'ny andro farany. Mamy izany teny izany ry havana dia mbola deraintsika ilay tompontsika ny amin'izany. Misaotra anao izahay Jesosy Kristy tompo ny amin'ny anambarana ho anay ny tenanao. Derainay ianao, ankalazainay ianao Jesosy. Misaotra anao ny amin'ny nidinanao avy any an-danitra mba hitondra fiainana ho anay, hanananay fiainana be dia be, hanananay fiainana mandrakizay. Deranao izahay. Dia ndreto izahay fiangonanao Jesosy, dia hiteny aminao hoe ianao no mofon'ny fiainanay, ianao no mofon'ny fiainanay. Misaotra ny amin'ilay raha nalatsaka ao teo amin'ny hazo fijaliana mba hamonjenanay. Dia tena hoe na ny mandrakizay aza Jesosy tsy ampy hideranay, tsy ampy hankalazanay an'izany ranao izany, fa sarobidy loatra. Dia niatakay aminao hoe taio izahay, taio mba ho tena fiainanay izany fiainana mandrakizay izany. Izany no atakay. Dia mbola tsy mitsahatra misaotra anao izahay, fa nidina avy any an-danitra mihitsy ianao mba hanolotra anay izany fiainana izany. Dia taio mba ho tena fiainanay izany. Fa ankehitriny dia hideranao izahay ny amin'izany. Derainay ilay ranao soa, ankalazainay ilay ranao masina. Tsy haiko ny milazare ilay fahorianao, ilay rita Getsemane, ritombo masino, dariuna isaky hoe ho ao Getsemane, ahitany fitiavanao. Izao tontolo izao, fitiavana iray, ritombo masino, no ny aretanao, izao mangidy izao. Langororo mafire ifuna Jesosy, itsembuka zany tete lanzari tumira, endreny fahoriana nagotraka toko, tsy maintsy misotro ianao. Milagna mogatao, fitiavana iray, ritombo masino, no ny aretanao, izao mangidy izao. Ho anao ry havana, ho anao ny akarany teo amin'ny hazo fijaliana dia raha Jesosy.
Andriamanitra ireny ny voninahitra ho amintsika tsirairay avy ny fahasoavany. Amen. Amin'izao andro tsôbily zao ry havana manana vahiny isika aoka hitsangana isika fiangonana iarahaba azy. Miarahaba indrindra anao zay Pastera Njakafeno Ravelson Patrice zay nasaina hitondra ny tenin'Andriamanitra amin'izao maraina zao izy dia mpitandrina avy eo amin'ny fitandremana Zoara Famonjena Ankiriry ao Tamatavy eo zany. Izy dia filohan'ny AFF Synodam-paritany amin'iny Tomasina vavadiny filazantsara iny. Tena faly zay Pastera manana anao amin'izao maraina zao. Matory havana nisy ary mivelatra le tetikasa fitoriana filazantsara hoe RN2 ny Kristy any amin'ny synode any amin'ny Synodam-paritany ny Tomasina vavadiny filazantsara dia satria teo indrindra Pastera Njakafeno nanampy tamin'ny famolavolana ary mia izany projet zany tena makasitraka Pastero. Ary ny farany ngamba sady fizarana no fijoroana vavolombelona amintsika fiangonana indrindra sika manana andraikitra ray aman-dreny be ohatran'izao tena hoe fotoana aloha be dia fa fandriana zany. Dia izy moa dia efa niteny za tena miala tsiny ozy izy fa tsy ho afaka fa efa nanano engagement amina mariage omaly zany. Teny hoe tsy azoko elana mihitsy le izy. Dia rehefa niantahana ny zizona teo moa sy ny karazany dia farany dia nanaiky any dia io izy tonga somatsara io ry havano araka le louange atao mba menaranao ny Jesosy loha laharana asa zany mariage zany no hoe aminona asan'Andriamanitra eo aminareo fahasoavan'ny Tompo ho an'Andriamanitra voninahitra. Mbola misaotra Pastera afaka mipetraka fiangonana. Anio alahady faha 30 Oktobra 2024 alahady faha 20 manaraka ny Trinité ary fahatserovana ny andohan'ny réformation. Alahady natokantsika isotro fitiavana hitondrana mibavaka ny fitoriana ny filazantsara ao anatin'ny fankalazana ny jobily ny fisotrondronon'ny mpitandrina. Ary androany no alahady farany koa hibanjinatsika ny loha hevitra hoe miorena ao amin'ny Tompo amin'ny fanasany. Izao dia hitsangana ny fiangonana iretina ny rafaneva miverena amin'ny fitiavana voalohany.
ho any izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso no masina ho ampitomboina aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ho fisaorana sy fiderana an'Andriamanitra dia irahantsika mihira ny salamo. Iaraka ivavaka isika tompoko. Ray malalo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tokoa ianao. Ny mpanjaka sy tompony zao rehetra zao. Ianao lay mpandahatra endry sy fanahy masina mpitaridalana. Manandratra avo ny fisaorana sy ny fiderananao izahay. Fa lehibe ny fitiavanao sy ny fampiramponao taminay ka mbola notahinao sy novimbinao izahay ka nahatratra izao fotoana izao hitondrana mibavaka ny fitoriana ny filazantsara. Misaotra raha io fa fahasoavana avy aminao tokoa no mbola nahatoy izao anay ary ny fampiramponao taminay no tsy nalany ritranay ka mendrika ny ody araina mandrakariva tokoa ny anaranao masina. Dia taio ny fotoananay anehoanay marina tokoa ny voninahitrao sy anandratanay avy ny anaranao masina tahaka ny ditika azo manitra ankasitrahanao tokoa anie ny vavaka rehetra izay ataonay anio ka ny herin'ny fanahinao masina no angatahanay hiasa ao anatinay anatanterahanay izany.
asantratray amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany izany mivavaka izany. Amen. Mipetraka ny fiangonana fa aritra mitsangana kosa ny ankizy sy ny tanora. Isika Jesosy zokinay mampianara indray anay ianao amin'ity anio ity. Molaza zatsy amin'ny fahendrena tokoa izahay aminaranao Jesosy nanaovana ny vavaka. Amen. Aoka hipetraka ianareo. Dia miaraba anareo ankizy tanora indray tratra ity anio ity Sokafy ankizy ny baibolinareo ao amin'ny Kolosiana toko voalohany andiny fahavalo ambin'ny folo. Kolosiana toko voalohany andiny fahavalo ambin'ny folo. Raha antsika mamaky mafy zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary izy ny lohan'ny tena dia ny fiangonana. Izy ny voalohany dia ny lamatotan'ny maty mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Amen. Dia averintsika fandroany hoe ary izy ny lohan'ny tena dia ny fiangonana. Izy ny voalohany dia ny lamatotan'ny maty mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Ilay izy resahany eto dia iza moa? Jesosy. Ya, nangatahany Jesosy ary izay ihany koa no irian'Andriamanitra dia hoe mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra i Jesosy. Jesosy aloha laharana voalohany eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy, eo amin'ny fiainanao zany. Amin'ny teny français izy dia hoe numéro 1. Dia teo numéro 1 eo amin'ny fiainanao ny Tompo. Raha sendra nipetrapetraka teny an-jaridainan'ny Anjerimanontolo tena dia nisy tovovavy anankiroa tafandalo. Ary sendra eny moa zany ny resaka ny fanaovan'izy ireo
dia izao ny telo ilay tovavy anankiray raha za kosa kitsa raha Jeremia amin'izao fotoana izao angama tena andeha hamono tena angama tsy hitako izao izay iainana azafady an'izay mananarina Jeremia aloha fa izay ilay iango tamin'iny dia ho an'ny tovavy io dia Jeremia zany ny azo ny numéro 1 eo amin'ny fiainana raha ialany Jeremia izy dia aleo mamono tena mety samy manana ny numéro 1 tsika eo amin'ny fiainana mety ny namana zany mety ny fianarana zany fa mety ny tena antsika ihany koa zany fa anio dia tia hanovany numéro 1 eo amin'ny fiainantsika Jesosy Kristy tompo ny amin'ny anio moa dia alahady ho an'ny réformation noho ny fanaovan'ireo olona ny foa tamin'izany fotoana zany Jesosy loha laharina teo amin'ny fiainana numéro 1 teo amin'ny fiainana dia nitondra fanavaozana nitondra fifoazana lehibe izy eo amin'ny finoan'ny fiangonana dia olombelona tahaka isika ihany nefa reny tahaka andry Martin Luther Jean Calvin sy ireo hafa ihany koa dia ndeha ihany koa isika no numéro 1 Jesosy eo amin'ny fiainantsika hitondra fifoazana ho an'ny tenantsika aloha voalohany indrindra ho an'ny ankonantsika ary eo amin'ny sehatra izay misy antsika tsirairay avy aitra moa misy ilay soratra masina teo ry ankizy tanora Kolosiana toko voalohany 1:20 ahoana ilay soratra masina ary izy ny lohan'ny tena dia ny fiangonana izy ny voalohany dia ny lamatontany maty mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy dia hiaraka hivavaka isika Jesosy ho ataonay loha laharana eo amin'ny fiainana tokoa ianao ankehitriny ho numéro 1 ampio izahay mba hitazona izany amin'ny anaranao Jesosy no naovana ny vavaka amen aoka hitsangana ny fiangonana sika riavana raha io tonga amin'ny fotoana makina sy anona ny soratra ao masina izahay fantatray mantsy fa tsy mitsara ny teny aminay ianao satria te ampafantatra nay isan'andro ny sitraponao koa aoka hiasa aminay ny fanahinao masina mba ahazonay miaina sy mivelona amin'ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy amen araka ny mahazatra eto amin'ny fitandremana isotro fitiavana dia ny baiboly dia manao amakina ny teny isaky ny alahady farany amin'ny volana ho fampatsehivana fa antom-bavaka Jesosy Kristy somariky ny fiangonana kristianina hiaraka mamaky sy hain'ny teny soratra masina sika riavana ao amin'ny fanekena taloha boky ny Ezekela mpaminany Ezekela toko 7:20 andiny 9:20 ka hatramin'ny 7:20 rehefa hita dia hovakina amin'ny anaran'ny tompo aroy raha lehilahy tamiko ry ray taranak'olombelona izao no lazain'ny tompo andrianana ary ireto ny lalàna rahana rehefa vita ny altara mba hanolorana sorona dorana manontolo eo ary hamafazana raha ambiby aminy omenao ombola iray ny le vita ampisorona taranaka Tsadoka izay ihany mahazo manompo ahy teny enditra avy amiko tompo andrianana ary izany hosorona amin'ny fahalalana an'io taiombila io dia angalanao ny rahany ka tetinao amin'ny tandroka efatry ny altara sy amin'ny zorony efatry ny maro tampona ambony ary amin'ny moro manodidina
toy izany no anadiovanao ny altara sy anokananao azy. Avy eo dia alainao ny ombilana tolotra ho sorona ho fanalana ny ota ka dorana eo amin'ny faritra voatokana ho amin'izany ao amin'ny tempoly any ivelany toera-masina. Ny andro faharoa dia aka osila tsy misy kilema ianao ary anolotra azy ho sorona fanalana ny ota ihany koa. Ataonao fanadiovana ny altara tahaka izay nataonao tamin'ny ombilà. Rehefa vita io sorona io dia aka ombilà iray sy ondrilahy iray tsy misy kilema ianao. Manoloana i tompo ny tondrahanao ireo ka andrarampy-sorona sira eo amboniny ary atolo no sorona dorana manontolo ahy. Isan'andro mandritry ny herinandro dia anolotra osilahy iray ho sorona fahalalana ny ota ianao ary koa ombilà iray sy ondrilahy iray izay tsy misy kilema. Koa mandritry ny 7 andro no anaovan'ny mpanavotana ny altara ka nadiovana azy sy anokanana azy. Rehefa tapitra ny herinandro ka mitetina ny andro fahavalo dia azo manolotra sorona dorana manontolo sy sorom-pihavanana eo amin'ny altara ampisorona. Amin'izay dia ho sitrako izany ianareo tenentitra ny amiko tompo Andriananahary izany. Ho toizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araky ny Jaona. Jaona 9:1 andiny 2:50 ka hatramin'ny 7:50. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny bokin'ny epistily ho an'ny Kolosianina. Kolosianina 1 andiny 15 ka hatramin'ny 20. Rehefa vita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Tamin'izay ny Jiosy dia nifanditra hoe ataon'ilay io ahoana re no fanome antsika ny tena no hanina? Ka hoy Jesosy taminy, lazaiko marina dia marina aminareo fa raha tsy mihinana ny tena ny zanak'olona sy misotro ny rano ianareo dia tsy velonay ao anatinareo. Izay mihinana ny tenako sy misotro ny rako no velonay mandrakizay. Ary izao anangana azy ho velona amin'ny andro farany. Fa ny tenako dia fihinana tokoa, ary ny rako dia fisotro tokoa. Izay mihinana ny tenako sy misotro ny rako dia mitoetra ato anatiko, ary izao ao anatiny. Velona ny ray nanirakay, ary izao velomin'ny ray. Toy izany koa no amelomako izay mihinana ahy. Ity ny mofo nidina avy tany an-danitra. Tsy mba tahaka ilay nohaniny razanareo, maty any izy ireo. Fa izay mihinana ity mofo ity kosa dia ho velona mandrakizay. I Kristy dia endrik'ilay Andriamanitra tsy hita. Izy no zanaka lamatoa ambony voary rehetra. Tao aminy no naharian'Andriamanitra ny zavatra rehetra, any an-danitra sy eto an-tany, ny hita sy ny tsy hita, na ny fiandrianana, na ny fanjakana, na ny fanapahana, na ny fahefana. Tamin'ny alalany sy ho azy no naharian'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Nisy talohan'ny zavatra rehetra izy, sady ao aminy no aharetany zavatra rehetra. I Kristy no lohan'ny fiangonana izay tenany. Izy no fiandohan'ny fiainam-baovao. Zanaka lamatoa, ilay voalohany natsangana ho velona avy tany amin'ny maty, mba ho loha laharana amin'ny zavatra rehetra. Fa tao aminy no sitrak'Andriamanitra hitoeran'ny hafenona tanteraka. Ary ny ranafony teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovan'Andriamanitra fampihavanana, ka dia tamin'ny alalany no sitrak'Andriamanitra hampihavanana amin'izy iray. Ny zavatra rehetra, na ny eto an-tany, na ny any an-danitra. Amen. Oh
Vavaka isika. Fotoana manandanja loatra amin'ny fiainanay Tompo ny atongavanay aty antranonao. Indrindra no voninahitra ny naranao fa iaino ny teninao indrindra. Mpangino ny feo hafa rehetra, tsisy orenay, afa-tsy ny feonao reriano. Mboaro ny fo sy ny sainay toy ny tanloniko toerany teninao, ka iorenanay ary indrindra atonganay vavolombelona mahatoky eny ovy ny fiarahamony sy zao tontolo zao zay nametrahanao anay. Tenena Tompo fa vonina iananao zay. Amen. Ry ava-malala rehetra amin'ny Tompo, mbola mitombona ao aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Raisiko ampitiavana sy ampanitrenitena ny ananako anjarany ray ny fitaterany ny afatra Andriamanitra amintsika eto amin'ny fitandremana isotry fitiavana amin'izao alahady farany volana Oktobra sady alahady ihany koa na tokony fiangonana eto alahady ny asa fotoana ny filazantsara kanefa tsarovana manokana ihany koa ny ray aman-dreny mitandro zay mivady zay iomana misotro ronono ny rahaba pasteur dia mirary soa anareo miaraka amin'ny branam-piangonana sy ny komity zay mandavorary izany ary manona ny fiadanan'ny Tompo ho an'ny fiangonana manontolo. Ny Kolosianina toko voalohany andiny fahadimy folo ka hatramin'ny faharoapolo zay voavaky teo no akana afatra ho antsika amin'izao alahady maraina izao. Mba ahafahantsika manaraka tsara ny fanazavana dia averiko vakiny ray ny andininy fahasivy ambin'ny folo sy ny andininy faharoapolo aminaran'i Jesosy. Fa sitraky ny ray ao aminy no itoeran'ny fahafenoana rehetra sady izy no ampihavany ny zavatra rehetra aminy ka dia ny rano teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovan'ny fampihavana. Eny izy ho iza no fampihavanana izany na ny ety ambony tany na ny any an-danitra. Dika teny le mahazatra antsika teo aloha zany fa tsy nitondra DM. Alahady ny réformation ny 1 Oktobra. Ny réformation zay tsarovan'ny fiangonana fa ny tsy mpivavahana nataon'ny ireo mpanitsy fivavahana tonono manoko amin'izany moa Lutera sy Calvin. Ny protestanta dia resy lahatra fa tsarovana isaky ny 1 Oktobra zay nitranga tamin'ny 7/5 ny tondrany Lutera ireo fotokevitra 5/9 napetrany teo amin'ny tokotanin'ny fiangonana zay nanaovana fanitsina ny amin'ny fivarotana famelan-keloko zay nitranga tanivon'ny tontolon'ny fiangonana tamin'izany. Tena nitondra fiovana lehibe na fiavaozana lehibe teo amin'ny tantaran'ny fiangonana kristianina. Kanefa koa ry havana, tsy teo amin'ny tantaran'ny fiangonana kristianina ihany fa teo amin'ny tantara manontolo zany fanitsim-pivavahana nataon'ireo mpanitsy fivavahana tamin'ny fotoanandro. Raha tsy teny fotsiny aza fa amin'ny tantaran-kapobeny dia lasa maridrefy amaritana ny vanim-potoana zany taonjato fa 9/10 zany. Tsy aivina zany amin'ity alahady androany ity. Manerany sahany FJKM. Ny FJKM zay azo ambara fa anisan'ny fiangonana anankiray lehibe zay anantenan'ny Tompo zavatra tokoa. Anantenan'ny Tompo zavatra tokoa. Tsy eto anivon'ny firenentsika ihany fa saiky raisam-pirenena satria mitatra any ampitan-dranomasina izany fiangonana zany. Koa ny fanontaniana lehibe zay everiko fa tokony ananavalina, tokony isaintsaintsika fiangonana amin'ity alahady ny réformation ity dia hoe inona ny fiovana lehibe tian'ny Tompo ho hita, inona ny fiovana lehibe tian'ny Tompo ho tratrarina amin'ny fiainan'ny fiangonana. Ary raha tsy teny fotsiny antsika dia ny fiangonana FJKM zay misy antsika. Inona ny fiovana lehibe tian'ny Tompo ho hita na tian'ny Tompo ho tratrarina na ho tratra ny fiangonana ary ny fiangonana zay misy antsika. Raha miresaka fiangonana ry havana dia tsy trano no an-tsaina amin'izany fa olona amin'ilay teny fototra grika hoe ecclésiale fiangonan'ny olona voantso ao amin'ny Tompo. Ny synode lehibe fa 7/10 tanterahana tany Sambava ary ny fiaonambeny AFF ny sampanasa asa toerana filazantsara tany Manakara zay samy ny fampizara lay fahatsapana fa misy banga
eo amin'ny fijery ny asa misiona alady ny AFF any asa fitorana fizantsara androany dia tsy lina manokana zany zay misy banga eo amin'ny fijery ny asa misiona mety azo tohizana koa misy leso koa eo amin'ny fomba fampitana ny afatra ny ten'Andriamanitra zay tsy maintsy aremy ny fiangonana ary zay moa ny réformation fiangonana voahitsy aitsio ny fivavahanao l'église réformée réforme toi tadidy ny zanaky ny réformation rehetra zany na amin'ny fampitana toroteny ary azagagy ianao orina kely ao satria miezaka anatsara ny fampitana ny afatra zany sehatra miasa fotoana filazantsara zany mba ho tena tonga ny kristianina mody any an-trano tokoa ny zavatra zay nolazaina sy notoriana ary tsy tonga ny mody fotsy tena iaina ny sivilomany ary ho tonga farisendahatra ka tena ivelona amin'izany tenin'Andriamanitra zany mananjara toerana lehibe amin'izany ny fampandraisana anjara koa zay tsiny raha sendra misy sady toroteny ny endrika fampianarana no ataoko androany zao isika ry havana androany zao isika ho anao zay manatrika zao fanompom-piavahana zao dia taomina anana fijery vaovao ny amin'ny azo fijaliany Jesosy Kristy ino izy teo taomina anana fijery vaovao amin'ny azo fijaliany Jesosy Kristy ina moa zany raha mamaky zao perikopo zao ry havana andao hoe mba iverentsika ny andininy faharoapolo teo tsika rehetra miara mamaky azo na rantompo sady izy no ampihavany ny zavatra rehetra aminy ka dia ny ranitra eo amin'ny azo fijaliana no naovan'ny fampihavanana eny izy ho izaho no fampihavanany zany na ny ety ambony tany na ny any an-danitra ny azo fijaliany Jesosy Kristy dia fampihavanana ny zavatra rehetra ny zavatra rehetra ny mazatra antsika ry havana raha vao mijery ilay azo fijaliana io zao raha mibanja ny azo fijaliana sika dia ny azo fijaliana dia mampihavana ny olombelona amin'Andriamanitra zay moa tsy anjery tany amin'ny sekolady moa tadidiko mola kely hoe io lay midiny io zany dia mampihavana ny olombelona amin'izy amin'Andriamanitra dia lay mitsivalana izy zany dia mampihavana ny olombelona samy olombelona tsy diso zany fa tsy ampy fa tsy zay ihany fa io azo fijaliany Jesosy Kristy io dia mampihavana ny olombelona koa amin'ny voary ray manontolo amin'ny voary ray manontolo nefa mialohan'ny idirantsika amin'ny votoaty ny afatra dia tsara ihany tsy aiviny fa maninona moa manao an'izany Andriamanitra tamin'ny fanerahany ny zanany lay tokony di Jesosy Kristy fa maninona manao an'izany Andriamanitra fa ino ny zavatra misy ary ino zavatra nitranga mamerina antsika mitodika amin'ny tantarany olombelona mihitsy tany ambolohany nge tsara ny fiainany zanak'olombelona fahasambarana tretrika zany ny aina tamin'izany saedeny zany fa rehefa lavo ny otana zanak'olombelona dia nikorontana ambony ambany zao tontolo zao izao rehetra zao rava le fifandraisany tamin'Andriamanitra Adamo aiza moa ianao ny afina rava ny fifandraisana samy olombelona izy mivady Adama sy Eva dia nifanilika ny fanometsiny ary rava ny fifandraisana tamin'ny voary lay vehivavy dia lay Eva dia nanometsiny ny bibilava ary antsika mitoko fahatelo amin'ny Genesis fa lasa nisy tsilo ny tany ka ny atsimbony tavanao no inananao anina tantara tsy azo adinoantsika zany zay atsapana fa misy zavatra rava misy zavatra simba misy zavatra mila aremina sy amboarina eo amin'ny fiainan'ny voary zay nataon'Andriamanitra ary manana anjara toerana lehibe amin'izany isika olombelona ilay zavaboary nataony ambony indrindra zavatra telo lehibe no avohitra miainga avy amin'izao perikopo zao ny voalohany ny azo fijaliany Jesosy Kristy dia mampihavana antsika olombelona amin'Andriamanitra ino izy teo mampihavana antsika olombelona amin'Andriamanitra navitany Paoly apôstôly tononkira mihitsy zany raha mamaky ny andininy fahadimy ambin'ny folo sika ka hatramin'ny andininy faharoapolo dia miverimberina ilay hoe izy no endrak'Andriamanitra tsika ny lahy matoto alohana zao zavatra rehetra zao fa atao aminy no aharina ny zavatra rehetra ny an-danitra sy ny ety ambony tany dia ny hita sy ny tsita na ny fiandrianana na ny fanjakana na ny fanapahana na ny fahefana izy no naharina ny zavatra rehetra sady ho azy zany
ary izy no lohan'ny zavatra rehetra sady eo aminy no aretan'ny zavatra rehetra ary izy no lohan'ny teny dia ny fiangonana izy no voalohany dia nylay matoa tamin'ny maty mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy miverimberina izy lay Jesosy Kristy io Jesosy Kristy io zany no mampiavana ny zavatra rehetra anatin'izany lay olombelona walaza manokana moa hoe na ny ety ambony tany na ny an-danitra raha petraka mifantany ino ke ny an-danitra any dia noana fafaka me valintsika Andriamanitra raha miresaka ny lanitra ny soratra masina dia tontolon'Andriamanitra zany sy nireo mpanompon'Andriamanitra raha tsy teny fotsiny aza afa-tsy ny anjely Jesosy Kristy no nahatanteraka zany fihavanana zany raha rava le fifandraisan'ny olombelona tamin'Andriamanitra dia niezaka ihany Andriamanitra amin'ny tantara moa raha fitinina dia hoe nisy ilay fahalavona kanefa tsy navelan'Andriamanitra tamin'ny fahalavona fa naniraka ny mpanompon'Andriamanitra tany amin'ny Abrahama dia zanak'Israely zay ataon'Andriamanitra fanavotana hitondra famonjena ho an'izao tontolo zao dia nampianarana anamboatra fihavanana namakitsika tamin'ny Ezekiel 7:7 teo raha vao misy fahotana zany dia tsy maintsy manao fanatitra zany zay tsika kehitriny mantsy dia tsy manao an'izany tsony fa tamin'izany isaky ny fahotana dia tsy misy fanatitra zay fanatim-pihavanana ampihavanana amin'Andriamanitra mba hitondra lay fifandraisana ary aty amin'ny tontolon'ny testamenta vaovao dia Jesosy Kristy mihitsy lay fanatitra mazava be ary fanahy iray ihany moa miasa na ny afatra ho an'ny ankizy teo sy zay ho resahana fa lay Jesosy Kristy nandatsaka ny rano tamin'ny hazo fijaliana ino mahatonga fihavanana manome ny aina manome lay fahavelomana ho antsika ka vitan'ny Jesosy Kristy reto ry havana dia tsy pihana manokana tsy misy fanatitra hafa azo anteherana intsony amitrana fihavanana amin'Andriamanitra afa-tsy ilay nataon'i Jesosy Kristy tsy afaka manao fanatitra tsony hoe mbola tapahana indray ny ozony efa lasa ny ozona rehetra ho inirantsika rehefa mihirany Pasika fa vitan'i Jesosy Kristy ary lazainy 9:20 azy fa sitraky ny ray ao aminy no hitoeran'ny fahafinoana rehetra le hoe feno eto dia tsy ampina intsony fa ampy tanteraka le nataon'i Jesosy Kristy izany no tombony lehibe ho antsika mpandray ny fanasan-tompo ny volana Oktobra moa dia ambarany maro fa hoe ray volan'ny mpandray fanasan-tompo taloha kely tao ny volana Septambra dia ray volan'ny batisa ka manana tombony lehibe ny mpandray fanasan-tompo satria vita fihavanana amin'Andriamanitra izy dia te ampahery anao eto hoe za tsy mpanangatanana fa valio aneritreritra hoe iza no efa mpandray ny fanasan-tompo mino hafa maro no afaka maly hoe anatiny izy kanefa koa zao apetraka ny fanontaniana hoe iza no mbola tsy mpandray ny fanasan-tompo dia afaka eritreritra ao anaty maninona moa raha mifampahery kely tsika voanao mpandray fanasan-tompo fanakaiky zany dia alao mba ifampahery tsika fotoana réformation tahaka an'izao ifampaherezana ary zany antony famangina na dia ny-tany lavitra aza tongavana hoe sambatra ny antsika mpandray fanasan-tompo hoe raha samy mpandray zao lainareo fanakaiky eo afaka mifampitazana kely miteny an'izay hoe sambatra ny isika mpandray fanasan-tompo io hoe raha mbola tsy mpandray ny namanao dia ianao koa iriko mba ho sambatra ho mpandray fanasan-tompo rahatra zay raha tsy mpandray ny namanao akaikinao io fa sambatra zany mpandray fanasan-tompo zany sambatra satria manana antoka lehibe le amin'ilay famonjena zay nataon'Andriamanitra amin'ny Jaona 9 teo ry havana 4:4 zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay ary zaho anangana azy amin'ny andro farany azo antoka zany ho anao mpandray fanasan-tompo aza misalasala tsony azo antoka zany ny anananao le fiainana mandrakizay azo antoka zany nitsangananao amin'ny maty rahatro zay ngamba tsy tsony ngamba kehitriny hoe avy mandray fanasan-tompo ny mpandray dia mba manao tombanezika ny mpitandrina ely antokotany hoe ianao ve zao voavonjy sa tsy voavonjy asa ngamba tsy isanao an'izany tsony fa samy resy lahatra fa hoe tena fa manana fiainana mandrakizay fa efa azo antoka satria lay Jesosy Kristy lay naseho tamin'ny mofo sy ny divay lay nohaninao lay ao anatinao no miantoka ny fananana zany fiainana mandrakizay zany dia azo antoka zany fiainana mandrakizay hitsangana amin'ny maty omen'Andriamanitra fiainana ianao
dia afaka mifampiarahaba tsika hoe arabaina ianao lay finomen'Andriamanitra fiainana satria ianao lay vita fihavanana amin'Andriamanitra vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao ry havana ny afatra ampiarana an'izay ireto teboka vitsivitsy reto voalohany aza tapahina ny tsony ny mahampandrefana san'ny tompo anao ino izy teo na inona antony na inona zavatra am'trango ataovy tena voalohany ataovy ambony lay fanasana ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao perikopa taloha kely tao mantsy somatsy misy zavatra nanahirana ihany hoe tao lay marobe zay nasaina fa lay invité spécial tsy afaka nanatrika lay fanasana fa lay nitsimponina temoron-dalana no afaka nanatrika malasa eritreritro zany ianao lay nahazo fanasana manokana satria ianao lay fa vita fanekena vita fihavanana amin'ny fiteny morontsiraka dia vita fatidra am Jesosy Kristy koa aza tapahina ntsony zany aza takalo zavatra hafa ntsony zany ary meo lanja eo fiainanao ny mahampandrefana san'ny tompo anao ary zay lay loha hevitra voizintsika tsotro fitiavana amin'ny tonjobily ny mpitandro hoe miverena am'lay fitiavana voalohany takan'lay redareda lay anao nahafana fo iry fetiny zany fifalinana zany voatokana ho mpandray fanasan'ny tompo tamin'ny fotoanandro dia tazony zay teboka faharoa ampiarana any zany dia zao aza mangatakandro ntsony ianao raha mbola tsy mpandray fanasan'ny tompo ny feno 7 taona za zao tsy ampitsangana fa ianareo no mahafantatra izy zao hoe efa feno 7 taona nefa mbola tsy mpandray dia zao aza mangatakandro ntsony ianao tsy fantatraona ny andronao ny zavatra misy sy mitranga amin'ny fiainana ankehitriny dia manana endrika fiainana apokaliptika ny fiainantsika ankamantatra ny aseho ny ampitso aza mirereny ampitso na dia ny avokan'io azy tsy fantatrao koa raha raoty ny andro azo anao vantsoa araoty ny fotoana zay anyloranao telo dia mirosoa mianatra katokomena aza lay mpanahy taka ny erikerika tany fotoanandro dia alao aloha mbola anao la vie mbola anao fiainana eo za zao teny andresy lahatra anao tsy manao la vie anao fa manao la mort milalao fahafatesana ny olona manarampo am'izao fiainana zao azo aretina nge eo amin'ny fijangajangana io e azo aretina nge eo amin'ny fisotron-toko io e azo aretina nge amin'ny zavatra samihafa zay verina mirentirenty anivony zao tontolo zao io e tsy fiainana no hita any fa fahafatesana fa o Jesosy Kristy ny tena azahoana fiainana atao fatiantoko azo ny fotoana tsy niarahana tamin'ny tompo tamin'izay lasa zay fa am'izao sisy zao atao zava-dehibe anao fiainana hiaraka amin'i Jesosy Kristy satria vita fihavanana an'Andriamanitra isika olombelona noho ny tamin'i Jesosy Kristy zay nandatsika ny rano ary zany rano zany nomeny anao anomezany antoko anao atonga anao tsy hanana fisalasalana ntsony fa efa manana le fiainana mandrakizay efa afaka mifanerasera amin'Andriamanitra ny faharoa ny azo fijalian'i Jesosy Kristy dia mampiavana antsika amin'ny olombelona samy olombelona manino izy teo mampiavana antsika amin'ny olombelona samy olombelona Paoly apôstôly eto dia mijoro vavolombelona amin'ny tenany sy amin'ny antson'Andriamanitra izay nomena azy na izay voaraina amin'ny tapany manaraka amin'ny perikopantsika no atanana zany ndiny faraiky amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahatelo amin'ny roapolo dia mitohy amin'ny 7 amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahafito amin'ny roapolo ary ianareo zay olonko azy fahiny sy fahavalo tamin'ny sainareo noho ny fanaovan-dratsy no efa nampihavany ankehitriny tao amin'ny teniny nofony tamin'ny fahafatesana mba hatolo no masina sady tsy hanantsiny amampondro eo anatrehany raha maharitra amin'ny finoana ianareo ka mafiorina sady tafatoetra ary tsy mety afindra ndiny fa 7 roapolo ankehitriny dia mifaly amin'ny fiaretako ho anareo le anareo zany dia tondrony Paoly eo zany le gentilisa taloha mantsy dia tsy afaka niavana mihitsy ny jiosy sy ny gentilisa fa noho ny rano Kristy nalatsaka dia lasa tafiditra anatin'ny tontrolony ny olombonjena ny gentilisa lasa afaka miditra ho taranaka Abrahama tsy misy tsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy fa iray ihany amin'ny deuxième culte moa misy batisa dia miverina zany liturgie izany misy ny vanim-potoana teo aloha
fa mizao kosa dia mamaritra vanim-potoana vaovao ina diny fa efitra mborako ankehitriny mivalo zany pejy tamin'ny fotoana teo aloha dia tsy afaka niavana ireo fa ankehitriny dia afaka miavana ireo afaka miaraka ireo raha vakintsika tamin'ny faran'ilay toko fa andiny fa efitra mborapolo sy ny manaraka dia ho hitantsika zany ao anatin'izany ianareo zany itsika malagasy sika malagasy le afaka miombo mpikasana amin'ny taranaky Abrahama dia ireo jiosy tao amin'ny finoana satria manana anjara ihany koa eo anatrehn'Andriamanitra. Madagasikara yavany raha somary tsevina kely tamin'ny tantara dia somary nanana tantara somary maloka ihany satria niverin'ireo sasana fa tsy mendrika zany filazantsara zany tsy maninona miteny an'izany zavatra nisy zany rehefa maty Thomas Bevana mianakavy onjonjony jonjolavana David John Sairero no sisa dia niverina akaina kely tany Maurice izy akabana dia toro filazantsara dia tsy namenatra ilay manam-pahefana tao Maurice ny teny hoe andeha toro filazantsara malagasy ve anao io alikako io toro filazantsara maharary zany hoe tsy mendrika ny filazantsara zany malagasy zany kanefa isika malagasy ankehitriny raha tsy teny fotsiny isika ao anatin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy no afaka miombona mpino maneran-tany ary lasa fiangonana lehibe manana maizy azy ary anantenan'ny tompo zavatra lehibe tokoa satria vita fihavanana ny olombelona samy olombelona tsy ry jiosy ihany no vonjen'Andriamanitra fa anatin'izany koa isika koa anatin'izany ianao afaka miavana ilay tsy niavana ary toy izany koa na dia samy jiosy azo dia afaka miavana afaka miombona satria ao amin'i Jesosy Kristy mandrava ny fisarahana rehetra tritra trany ambony ka trany ambany ny efitra lamba tao amin'ny tempolo tamin'ny fotoana ny antonan'i Jesosy Kristy ka maty teo amin'ny hazo fijaliana tsisy fanavakavana azo atao rehefa nanomana zao toroteny zao ry havana dia natsaro teny ray aman-dreny anankiray hoe raha ito ambony tany tsy misy karazana fivavahana mampiavana ny olona mihoatra noho ny fivavahana kristianina nezaneza toerana le anao raha vao kristiana no ivantananao manana avany anao na ny ampitany ranomasina na ny ito an-toerana ary marino zany tena manana avany anao mahita avany anao tena voaray anao satria mampiray mampiavana antsika ry ava malala rehetra amin'ny tompo iniako ampiasaina sy averimberina hoe ry ava malala rehetra amin'ny tompo avako ianao mpiavana isika raha tsy zany dia marina loatra le tenen'ny pasteur hoe tsy tonga taty pasteur raha tsy avako anareo tanatin'ny 2 volana zay farafakely novonahitran'Andriamanitra navita 9 kilometatra tany amin'ny synode tany Sambava namonjy tany Manakara dia mbola nanao lasa tafika masina ry miakatra aty mbola verina aty koa sitrapon'Andriamanitra amin'ny herinandro komity fobeny AFF satria manana havana dia tsy malavitany zany nampiavan'ny Kristy isika dia lasa tena iray ao amin'ny tompo manoatra noho ny fihavanana no famandra azy ny fihavanana maha-kristiana ary takan'izany koa isika sotry fitiavana tsy tafandry maro satria manana havana be dia be manaraka ny lalana RN2 iny zany ny andaniana vola andaniana rondo isairanana fanafody re zao lanina rehefa manao le fitsabony voafaraparanteo dia soronytsika manokana fa mandre tôle tongany ciment tongany missionnaire alefany ny antony zany satria matsiaro fa manana havana mila vonjena ao anatin'izany lalana manaraka ny RN2 zany ka misahirana mihevitra izay amonjeny ny raha lahy sy ny raha vava zay tsy mbola anatin'ny tolony vivavahana kristianina iny amin'ny lalana io zao nefa tsy tonga ho azy zany tsy mandehandeha ho azy zany fa noho ny le Jesosy Kristy nampiavana antsika vita fivavahana amin'Andriamanitra isika dia ampiavaniny amin'ny namantsika isika koa na dia tepetrapetraka azy ianao satria noho ny Jesosy Kristy ilay nampiavana dia tsy tafandry magnitra ianao raha mbola misy koa olona mila vonjeny any amin'ny toerana any mila vonjeny Paul apôstôly dia sahiny teny hoe fa ny fitiavan'ny Kristy no manery anay voatery ny fitiavan'ny Kristy ilay mampiavana itsika dia tsy finaritra hoe voavonjy dia ampy azy misy mantsy karazana fivavahana somary hafahafa hoe iana aloha dia ny ay ihany rehefa milamina ny fokany Andriamanitra dia ampy zay tadreo fa diso zany tsy ampy zany fa tsy lamina mihitsy ny saiko sy ny sainao raha mbola misy olo tokony vonjena any
ary zany ho anirahana ny fiangonana ijoro ho amin'ny fitoriana ny filazantsara satria nampihavan'ny tompo zay nazo maimaimpona aoka zara maimaimpona aona ny fampiarana an'izany amin'izao lahady ny réformationa izao dia ndao re anome lanja ny fihavanana ndao re isaina sy hevitra indray ny amin'ny fihavanana ka tsy anamafoy intsony rehefa mody avety zany zao dia atomboko amin'ny sehatra kely indrindra raha misy sanatria mpivady miady tsy ny fampiteny roa na telo andro dia maninona miavana satria Kristy mampiavana raha misy ray aman-dreny sy zanaka tsy mifankahazo tsy mifandray satria tsy mora ny fifandraisan'ny ankohonana ankehitriny synode lehibe dia nanome lanja mihitsy hoe isy zany alady ny fianakaviana zany jerena manokana satria potehny hery samihafa eto amin'izao tontolo izao lay fiarahamonina fototra ao anivon'ny tokantrano dia andao ifamela dada sy neny sy ny zanaka ka anana fifandraisana tsara sy lavorarindray raha misy fianakaviana tsy nifankahazo sanatria noho ny ady lova sy ny toejavatra samihafa dia mila mifamela eloko raha toizana zao perikope zao ny amin'ny toko fahatelo amin'ity Kolosianina toko fahatelo andiny fa 7:20 dia tany Saint Paul mihitsy ny amin'ny resinga samihafa rafitra samihafa zay tokony anana fihavanana tsara sy lavorary manina moa raha vakina zany andininy toko fahatelo manoko andiny fa 7:20 ianareo vehivavy maneke ny vadinareo araka zay mety atao amin'ny tompo ianareo lehilahy tiava ny vadinareo ary aza sosotra aminy ianareo zanaka maneke ny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra kankasitrahina eo amin'ny tompo ianareo ray aza mahasosotra ny zanakareo fandrao mamoy fo izy ianareo mpanompo maneke ny tomponareo dia azontsika toizana tena mitaona ny olona ho amin'ny fihavanany Paolo ho zavatra mirindra ho hita eo amin'ny fiarahamoniny samy olombelona satria Jesosy Kristy le azo fijaliana Jesosy Kristy nampiavana ny olona samy olona andao ravana zay rehetra mety endrika fifandrafesana endrika fanavakavahana amin'ny lafiny rehetra na ara-poko zany na ara-pirazanana zany na araka ny fananana sy ny farapahaizana zany na araka ny fotokevitra zany idéologie sy ny politika sy ny lafiny toekarena sy takan'izany fotoana zao ahafahan'ny fiangonana raha tena anao réforme tokoa ny fiangonana averiko indray raha tena anao réforme tokoa ny fiangonana dia izy no hitaraka an'izany enioviny firenena sy ny fiarahamonina ka hitondra fampihavanana ho an'ny olona samy olona satria ilay Jesosy Kristy ilay azo fijaliany Jesosy Kristy mampiavana ny olombelona samy olombelona fa Jesosy Kristy efa nandrava koa tsy tsika ndray no nangana barazo na nangana elanelana eo anatiny izany fa ianao izaho isika fiangonana antenaina Andriamanitra mena Andriamanitra fitokisana ary antony zao fahavelomantsika zao satria mbola irahiny anatinteraka ny asany isika fahatelo ny azo fijaliany Jesosy Kristy mampiavana ny olona amin'ny voary manino izy teo mampiavana ny olona amin'ny voary somary takonile zany eto kanefa tena azo takarana mazava tsara izany fampihavanana ny olona amin'ny voary zany raha tsy teny fotsiny andiny fa 20 tapany fahatelo eny izy hoy izaho no fampihavanana izany na ny ety ambonin'ny tany na ny any an-danitra raha petrika fantany inona keny ety ambonin'ny tany inona keny ety ambonin'ny tany dia mazava fa zavaboary samy hafa eo ambonin'ny tany azony Paul tsara natao ny manona manokana na ny olombelona ety ambonin'ny tany fa tsy zay no nataony fa ny ety ambonin'ny tany te andray zavatra rehetra Paul ary teny mbi ao an-tsain'ny Paul mandrakariva rehefa manoritra epistily ny mandray ny manontolo any an-trano azo vakina ny Romana toko 9 fa ny zavatra rehetra dia miara-marara miara-miseny toy zay hiteraka mandrakehitriny ary tsy zany fa na isika aza na dia malina ny voalombokatra ny fanady misento anatsika dia akapoko ny Paul ny ray maka ny zavaboary rehetra tsy azo sarahana zany reo mpanao science dia resy lahatra fa amin'ny resaka hoitiny hoe écosystème dia tsy singa eto ambony tany na ny zavaboary ka afaka mandeha irery fa mifamatotra avokoa ireo ka tiany Paul ho tsarony reto ho tsarony fiangonana fa ny olombelona dia ampihavany ny azo fijaliany Jesosy Kristy amin'ny zavaboary rehetra rehefa rava tary edena le fifandraisan'ny olombelona sy ny zavaboary
ny bokyny faminanina ry havana any bokyny Isaia maninona moa sokafo ny baibolitsika aloha mba jerena kely Isaia toko faraika ambin'ny folo andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy fahasivy dia efa naminany an'izany sahady le fampihavanana ny olombelona amin'ny zavaboary Isaia toko faraika ambin'ny folo andininy fahadimy minaran'i Jesosy andininy fahadimy sy ny manaraka fahamarinana no fisikinana ary fanahy matoky no fehikibona ary ny amboadia iara-mitoetra amin'ny zanak'ondry ny leoparda iara-mandry amin'ny zanak'osy ary ny zanak'omby sy ny liona tanora sy ny ombikely mifa iray toerana ary ny zazakely no iroaka azy ary ny omby vavy sy ny bera iarakomana ny zanany iara-mandry ary ny liona ina mololo tahaka ny omby ny zaza minono ilalao amin'ny lavaky ny vipera ary ny zaza mitsanono aninjitra ny tanany amin'ny lavaky ny menarano zavatra tsy azo eritreretina fa rehefa tonga ilay saloma ilay mitondra ny saloma dia ilay zaza teraka dia Jesosy Kristy tandrina amin'ny testamenta vaovao dia lasa mihavana ilay tsy mihavana ilay zanak'olombelona ny fandrafy tamin'ny biby sy ny zavaboary lasa mihavana maleo sary an-tsaina hoe raha misy biby lava eny an-dalana eny dia tsy andositra tsony ny ankizy vavy ary ny magaga raha matetika dia ilay andosiranao ihany ny andosiran'ilay biby lava dia samy tratrano fa tsy andositra tsony satria vita fihavanana ain'Andriamanitra mampihavana tsy mihavana rehefa ao amin'ny Jesosy Kristy lay mitondra lay saloma lay fiadanana lay fandriam-pahalemana kanefa koa zadika amin'ny teny hoe lay fihavanana satria vita n'Andriamanitra zany amin'ny soratra masina dia nahitana zavatra takan'izany zany Daniela zany nalatsaka tany andavaky ny liona fa tsy ny hoan'ny liona izy namako anao izy ny liona tsy ny hoan'ny liona izy dia takan'izany natao anaty lafaoro misy afo tsy ny hoan'ny afo izy dia natsiaro eto ranomana zao torotena zao hoe zavatra mitranga rehetrarehetra amin'ny tafika masina atao reo zany tsy anganona rirarira fa tena raha soratra masina nisy ny joro vavolombela zao tany manakara fa namakilay tamin'ny faritra iny tsy mora dia olona mpitazona lay ody mahery tao amin'ny tanàna re voay anaty rano zao miaramila anay daholo reo rantsonay reo dia tonga dia mivoaka mihinana ty lalana ty tsy piko lakrety aza miampita an'ity anareo fa raha vao mimpita amin'ity nareo dia miakatra daholo voay anaty rano ao ihinana anareo raha ianao zao mpanao tafika masina andeha tsy andeha iampita an'ilay toerana ny tsipihina fa rehefa nivavaka reto ain'Andriamanitra ny mampangina ain'Andriamanitra manokombona ny vavany voay ary ny aiky tongotra amantanana dia lasa kristianina ny mpanompo satria tsy azo tsy mifandramatra tsony Andriamanitra mahay mifehy ny voary rehetra rehefa viavana ho aminy tany faritra Ambatondrazaka tamin'ny fotoana andro dia nisy an'izany andatsanay varatra ianareo ka raha tsy maty ianareo dia vavaka izay raha ianao zao mahazo an'izany dia ino nataonao dia ina tokoa ny vavaka reto dia nataon'ilay fihetsika andro tsara be tsisy rahona iny lasa tahaka misy rahona sady ny forona amin'ny folo amin'ny raika ambin'ny folo fa avy teo ny rava ho azy tsy nanina ny varatra azy tsy mamaninina no an'ny mpanompon'Andriamanitra dia toy izany koa na mitoerana mandeha mitourne lavitra reny ny alika mivovo azy dia mivavaka dia mikombona dia afaka ampihavanan'Andriamanitra satria la Andriamanitra ny tompo ny fahefana sy ny hery rehetra izy no mampihavana ny zavatra rehetra tamin'ny tantaran'ny fiangonana ry havana dia misy zany fitoriana filazantsara amin'ny bibidia zany tantaran'ny fiangonana kristiana dia avory ny bibidia dia toriana filazantsara azo manontany ianareo ahoana ke anaovana an'izany dia tahaka zany koa dia mitory filazantsara amin'ny hazo fa miaino ny bibidia miaino ny hazo miaino bibidia miaino ny hazo kanefa koa azo takarina tsy voatery amin'ny fahagagana amin'ny endrika voalohany zay mantsana hoe miracle amin'ny endrika voalohany fa misy koa ilay fahagagana fa azo anto ka marina tsy azo lavina fa rehefa resy lahatra ny filazantsara ny olombelona dia mifampikarakara izy sy ny zavaboary averiko ndray rehefa resy lahatra ny zavaboary ny olombelona dia mifampikarakara raha olombelona sy ny zavaboary ny olombelona mikarakara ny zavaboary ary ny zavaboary mikarakara ny olombelona zany ingetitsika io rehefa karakaraintsika tsara ny biby fiompy satria vita fihavanana aminy tsika tsy mamonomono fahatany tsy mijery azy fotsiny dia lasa manome sakafo ho antsika izy mahazo ronono karakaraina tsara ny tantely
dia lasa afaka mihina tantely tsy piko manokana mantsy satria ny mpandinika anankiray dia nanamaraka fa mihina ny romanaly isan-taona ho ny finanan'ny malagasy tantely sy ronono taloha ny taona 20 tany hoany dia mbola malany hatramin'ny 10 litre isan-taona eny olona fa rehefa ny ohatra ny taona 2000 dia mihena dia zara raha mihinana ronono ntsony ny taty aoriana tanazany koa ny tantely dia mbola nihinana tantely fa taty aoriana dia zara fa mihinana tantely ianao zao afaka mantina hoe 4 litre isan-taona reny tantely laninao dia eo no mahatonga marefo na ny vatana azy ary eo no atsapana fa raha vo adino raha olombelona fa vita fiavana amin'ny zavaboary izy ka tsy karakaraina ny zavaboary dia alana io zavaboary baraka izy rehefa tsy karakaraina na hatramin'ny fako azy dia alana io fako baraka io tsika rehefa tsy karakaraina hatramin'ny zavatra samihafa manodidina antsika azy dia simba hatramin'ny fiainantsika ary zany fisainana zany fisainana sy fievitra zany io sarina ny fiangonana zay manome lanja ny tontolo iainana tontolo manodidina ny voary ka mametraka pekady manitry ny efitra taona vaovao ndray ny sampanasa azo tourné filazantsara ahatonga ny fiangonana tena izy mihitsy ny loha laharana pitaraka amin'ny fikarakarana zavaboary malasa eritreritra riavana fa ny rivotra iainantsika nefa maloto hoe vidina lafo ny oxygène tamin'ny valanaretana coronavirus eto zany ny rano nge fa ritra any ambany vohitra lavidavitra kely ny reny vohitra eto ny petrako dia ny tantara ny fiarahamonina hatramin'ny lavadrano ny dia ritra dia to zanyko misy zavatra maro samihafa zay mety tsy tao an-tsaina loatra taloha tamin'ny asa fitoreny filazantsara kanefa tiany tompo amoazana antsika anana fomba fijery vaovao ny amin'ny asa fitoreny filazantsara ny asa misy ona ka ameno zay rehetra banga mila ho adino dia ao anatin'izany ny fanadinoana ny voary manontolo zay ampiavaniny azo fijaliany Jesosy Kristy marana riava fa efa lava zay ino ny fiovana na fiavaozana lehibe tiany tompo hita tiany tompo tratrarina amin'ny fiangonana zay mitondra ny anarana dia ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara amin'izao lahadiny réformation zao valy nomena teo hoe ny fijery ny azo fijaliany Jesosy Kristy vakina tsara ny raha ny soratra masina fa tsy fampiavanana ny olombelona amin'ny Andriamanitra fotsiny tsy fampiavana olombelona samy olombelona fotsiny fa fampiavana olombelona amin'ny zavaboary mampiavana antsika olombelona amin'ny Andriamanitra efa vita fiavana amin'ny Andriamanitra ve ianao vita fanekena tamin'ny rano ve ianao asa tapahina antsony amafiso zany ifalio satria vita fiavana amin'ny Andriamanitra ianao mampiavana ny olombelona amin'ny samy olombelona raha vao ny adila raha vao ny fandrafesana miavana ny ray aman-dreny sy zanaka miavana ny mpivady miavana ny fianakaviana miavana ny fiarahamonina mampiavana ny olombelona amin'ny voary ndao karakaraina ndray ny tontolo iainana Calvin ilay anisan'ny réformateur niaraka amin'ny Lutera dia sahiny teny anatin'ny eviteny ny boky zay soratana dia hoe ny liturgie voalohany dia ny Genesis toko faharoa andiny fadimy ambin'ny folo iasy tandriny sa fa firy amin'ny olona sisa matsiaro an'izany ankehitriny fa rehefa nao liturgie dia tia mipilipitra amin'ny fiangonana izay fa lay fiainany andavanandro mifandray amin'ny tontolo andavanandro dia iveriny tsy fanompoana an'Andriamanitra dia zay no mahatonga fahasimbana ka rehefa lahady mafinaritra ny tony anjely rehefa latsinainy dia tsy aitsony ny tony iovana zany fomba fijery zany satria irain'Andriamanitra ary manana adidy sy andraikitra eo anivon'ny tontolo isika izy ho izaho hoy Paul apôstôly no fampiavanana ny zavatra rehetra n'Andriamanitra heriny voninahitra ho antsika miaraka ny fahasoavana amen.
ivavaka isika raha inay malalo dia novan'ny fomba fijerinay ianao dia nitotianay any amin'ny azo fijaliana fa ny azo fijaliana tokoa dia fampihavanana aminao Andriamanitra, fampihavanana aminay sambolombelona ary indrindra ihany koa fampihavanana aminay sy ny voary. Tompo dia anatrehan'ny teninao dia mahatsiaro tsy miendrika tokoa izahay fa fantatray ny lalanay fa izahay dia misy fotoana matikavo, misy fotoana izay miavina, eny tsy mba tia fihavanana fa miseho manana maizy anay izay Andriamanitra, tsy mahay mijery ny azo fijalianao io izay Tompo, ifonany tena ifonanay izany fa angatahanao aminay Tompo mba hihavananay any manodidinay ary amin'ny fo madio fa tsy amin'ny fihetsehram-belatsy dia hihavananay amin'izay manana ady aminay, mangataka aminay anao dingana, ifonana, tena ifonanay ny toetranay ary tsy vitan'izany ihany koa fa mpanimba ny zavaboary izahay, tsy mamay miavana amin'ny zavaboary izay manodidina anay izay Andriamanitra, ohatra amin'ny resaka doro tanety fanaparihana ny fako, tsy fanajana tontolo iainana maro samihafa Tompo, ao rehefa mijaliana biby zavaboary isan-karazany, ifonana ihany koa izany Andriamanitra. Ary tiany koa ianao Tompo fa mila manao zava-dehibe ny fandraisana ny fanasanao, dia tokony tsy tapahany izany, ifonanay aminao Tompo fa misy fotoana izay tena malaina zany hoe andeha handray fanasan'ny Tompo izany, kanefa ny tenao hoe ay tena hoe tena sambatra izay rehetra hoe mpandray fanasan'ny Tompo. Ho anay izay malaina hiditra ao anatin'izany hoe ho mpandray izany koa mbola tsy ao anatin'ny katekomaina, dia ifonanay aminao fa tena hoe lalao fahafatesana tokoa izay, fa tsy araka ny tenin'ny fiainana, tenin'ny anay matetika hoe lalao fiainana, ka izay lalao fahafatesana. Ifonana re Tompo, ifonanay fa hainao ny mampiavana anay amin'ny zavatra rehetra. Indro izahay hibebaka ao anaty izao vavaka mangina izao ary ngataka fampihavanana aminao Andriamanitra, amin'izay manana ady aminay, ary ngataka fampihavanana amin'ny zavaboary ihany koa, enoho ny vavaka mangina izay asandratra ny tsirairay avy. Misaotra Tompo, misaotra ny fifona sy ny fipahanay dia mindray fa tonga eo anatrehanao, ary Andriamanitra mahatonga sy marina ianao fa afaka mamela ny tsy fahamarinana rehetra. Dia misaotra Jesosy amin'ny anaranao nanaovana ny favaka. Amen. Amen.
fitiavana ho antsika izay naiky tokoa ny fahotantsika teo anatrehan'ny tompo ary nibebaka marina tokoa mitsangana andreny teny soa mahafaly atolotry ny tompo antsika ho famelana ny helontsika. Hoy ny tompo, mamindra fosy miantra Jehova, maharo-po sady be famindram-po, tsy mandahateny mandrakariva izy na mitahiry fahatezerana mandrakizay, tsy mba manao amintsika araka ny fahotantsika izy na mamaly araka ny helontsika, tahaka ny alavitry ny atsinanana amin'ny andrefana no alavitry ny anesorany fahotantsika amintsika, tahaka ny fiantrany ray ny zanany no fiantrany Jehova izay matahotra azy. Ambara amin'ny anaran'ny tompo ary fa voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina koa midera ny tompo. Amen. Antsika izay voavela heloka dia andeha ambonimbaratsika ampahy be maso ny finoantsika araka ny fanekempinoana laharana voalohany. Mino an'Andriamanitra raitsi-to lanitra sy ny tany aho. Mino Jesosy Kristy zanany tompontsika izay mitolona fanday maso. Tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Ciao, veluna.
mbola hiaraka hivavaka isika ry havana. Jesosy tomponay dia manantona anao izahay ny mba omenao anay fo mahay mifaly ary hotsaronay mandrakariva fa fanasan'ny tompo izay. Aoko fahasambaranay zany toerana misy anay zany tompo ataovy eo anatinay hoe ndry sambatra ery zany hoe mandray fanasanao zany, ary tsy ny olona rehetra nasainao fa ny olona voafidinao. Zay rehetra voafidy tompo aza vela alaina amin'izany fanasanao masina zany. Mba ome fo izahay, fo feno fitiavana, mahay mihavana ny manodidina anay. Eny ireo izay anananay mety hoe lolopo dia ome fo izahay Andriamanitra ay amela eloka. Zay zavatra tsy mora aminay olombelona fa vitanao zany Tompo Andriamanitra ay. Mameo an'izany fo anao zany zay ry Jesosy. Fa ianao hatramin'izay nanombo anao teo amin'ny hazo fijaliana ry Jesosy dia navelanao zany, ary nisan'izy ireny avelanao hiditra ho any an-danitra. Ary mba omeo fonena ihany koa izay Andriamanitra amin'ireo izay olona tsy ao anatin'ny valanao. Mba omeo fonena amin'ireny olona ireny izay ahitory filazantsara an'izy ireny, ahanampy an'izy ireny, ahitanao anandro, ahitanao Andriamanitra, ampio izay tsirairay avy mba azoto amin'izany hoe fitoriana ny filazantsara izany. Manerana ny sahany FJKM Andriamanitra dia maro mpitory ny filazantsara. Ny angatahanay dia hitory ny marina izy ireny, ary ahomy tokoa Tompo ny fitoriana izay tanterahany tsirairay avy. Ny fanahinao masina no andrandrainay anovan'ny olona fa na inona fahendrenay, na inona fahatsarana ny tory teny izay ataonay dia ianao rery ihany, famindraponao rery ihany ahafahan'ny olona anankiray mibebaka ka mba hiasa ao anatin'ny reny ianao, ary asa izay nanirahanao anay tsirairay avy koa izany. Mivavaka ihany koa izay ry Tompo Andriamanitra ho an'ny komitiny jobilin'ny fisotrondronono izay hitanao ny fikelezanainan'izy ireo ankasitrahana tanteraka Tompo ny fitsanganany eto anivon'izao fitandremana izao. Omeo azy ireo ny fankahirezana ao anatin'izao 2 volana farany izay fanatanterahana ny fankalazana izao, ary ampio izay mitady reraka mba omeo saina iray, fo iray mahay miombona tsara izy ireo Tompo, ary ireo manodidina dia mba avelao mba ahita fitehana atrehan'ireo manodidina izy Tompo, mba tena hoe misy tanjona iray zay tratrarina fa komity ihany, fa mba tena hoe fiangonana manontolo hiara hirohatra anatanteraka izany. Kasitrahanay ny teny izay nomenao anay ary ny taonanay ihany koa zany angataka fa Andriamanitra efa vita fihavanana aminay ka ianao dia indray tsy salasala ny angataka izay mety hoe vesatra ho anay tsirairay avy, ny angataka izay mety manahirana eo amin'ny fiainanay ka ianao mivavaka mangina Tompo fa efa vita fihavanana aminao izay. Misaotra sady amin'ny falimbavaka izay atolotra ao anay ry Tompo Andriamanitra ny vavaka dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy, ary ampiarahanay amin'ilay vavaka izay nampianarinao manao hoe raha inay izay an-danitra masinina ny miaranao, hotonana ny fanjakanao, ataonay sitraponao ny tia tany taky ny an-danitra, moenay ny mianasazy ao anay ary mamelany elokay taky namelany izay melaka taminay, aza mitondra anay ny fakapanahy, manafany amin'ny ratsy, anao fanjakana sy ny hery ary mifinahitra mandrakizay. Amen. Manatitra ny fiarabana antsika fiangonana ry havana, tonga amin'ny fotoanany asa vavolombelona isika, ary misaotra ny Tompo manokana na ny mesaina, ny mpitandrina, ny komity ny amin'ity
alahady ny fitoriana ny filazantsara atao anatin'ny jobily. Fiangonana tena nahavita betsaka riavana tamin'ny fitoriana ny filazantsara ny fitandremana misy atsika, ary rariny loatra raha mankalaza an'Andriamanitra isika atao anatin'ny jobily no ny fitoriana ny filazantsara. Avy hatrany dia omeko ny tompon'andraikitra voalohany ny filohan'ny AFF eto ny fitandremana ny toyan'ny asa vavolombelona. Dia mbola manonona trany ny fahasoavan'ny tompo amintsika fiangonana. Toy izao ry havana no vozotra foian'izao asa vavolombelona izao. Isy fijoroana vavolombelona anankiroa. Zay ataony mpitory filazantsara. Nanao an'izany teto amin'ny dispensaire-ny isotro fitiavana. Ary ny fijoroana vavolombelona faharoa dia olona nitoriana ny filazantsara kosa tany Avohitrambo. Natokana mpiandro omaly tao Manakara ary tonga miara-mivavaka amintsika eto ianao an'izany fijoroana vavolombelona izany. Isy ny fanaovana rakim-pahasoavana koa ao anatin'ireo sikajy izay tononona ireto. Rehefa antsoina ny mpitory filazantsara, ohatra ianao nanao tafika masina tao amin'ny dispensaire, tafika masina isan'andro io ataotsika. Ataoko fa tsy misy fiangonana angamba raha FJKM ka manao tafika masina isan'andro, afa-tsy isotro fitiavana. Misy koa ny tafika masina isam-bolana, vontosy filazantsara, nataotsika talohan'ny Covid. Ary misy ny tafika masina izay ataotsika any amin'ny RN2 sy ny toerana hafa ihany koa. Dia antsoina izy ireo, dia rehefa tonga aty anoloana dia manao rakim-pisaorana ary miara-maka sary amin'ny mpitandrina. Zao ara dia fa ny zavatra faharoa koa ao anatin'le antsoina raha ho an'ny mpitory izay voaresaka izay, fa tao anatin'ny fitambiany 10 taona ihany koa izay niarahana tamin'ny mpitandrina, dia azo antoka fa nisy olona nokasihan'ny filazantsara teto isotro fitiavana. Tao anatin'izay fitambiany 10 izay ny mety nandraisan'iny tompo na vita fihavanana azy tamin'Andriamanitra. Tao anatin'izay fitambiany 10 taona izay no mety nifoazany indray ara-panahy, raha tratra ny torimaso ara-panahy izy. Ary tao anatin'izay fitambiany 10 taona izay no nanolorany tena anompo an'Andriamanitra. Dia ireo koa izany no antsoina amin'ny tapany farany hanao rakim-pisaorana ary faranana amin'ny fiarahana maka sary amin'ny mpitandrina moa izany rehetra izany. Zao ara dia androso isika amin'ny tapany fijoroana vavolombelona voalohany. Ngatahantsika Monsieur Jean-Pierre mba androso anatanteraka an'izany. Tamin'ny 26 juin 2020 nankalazana ny fahenimpolo taona ny fahaleovantenantsika Madagasikara, dia hoe andoatsika fiangonana ankalaza an'izany amin'izay tandrify atsika ry havana. Dia mino aho fa nisy vitsivitsy aminareo mbola matadidy hoe andosika anao ezaka antsoina hoe ezaka fahenimpolo taona na ezaka 26 juin. Tratran'ny corona sy ny karaza moa dia tsy tanteraka le tatitra, fa zao zany Monsieur Jean-Pierre Dekona mpitory filazantsara ary nanokana ny fiainana mihitsy ao amin'izany fitoriana filazantsara zany hijoro vavolombelona ny amin'ny fitoriana nataony. Ary misaotra ny tompo fa zao amin'ny aladin'ny réformation zao dia tena hoe le Andriamanitra hijoroany vavolombelona dia Andriamanitra manova ny olona manontolo. Ao ara Jean-Pierre.
dia mbola ho amintsika rehetra ry havana ny fiadanany tompo araka izany fanolorana ataon'ny ray aman-dreny mpitandrina izany dia vina iray lehibe teto amin'ny fiangonana ny fitoriana ny filazantsara noho ny fahem-polo taona fiverenana fahaleovantena ny Madagasikara. Maro tsika no nanatanteraka izany fitoriana ny filazantsara izany fa iray amin'ireny ny tatitra ataoko sy ho fijoroana vavolombelona. Ray mpianakaviana iray atao hoe Ralody teny Imerijetosika no nomeny tompo any nitoriako ny filazantsara. Nanaovako ny trakta votoso filazantsara i Madagasikara izy. Rehefa vita ny fitoriana no ny atharitry ny fotoana sy ny fioboana nijanona teo aloha. Heritaona latsaka narary Ralody. Tonga teo amiko ibako vadiny dia niteny tamiko hoe mba avereno aminay indray le resaka fivavahana. Nampandroso atao an-trano izy ary dia tsy nisalasala niditra. Rehefa tonga tao dia namerina indray makandray ny votoso filazantsara nosy Madagasikara. Satria nangetaheta izy mivady dia tamin'ny farisian-dahatra tanteraka no nanekeny an Jesosy tompo sy mpamonjy ary nanao vavaka izy. Nitohizako ny resaka, aizinareo miangona. Ralody dia katolika vita confirmation. Ibako kosa vita batisa tao amin'ny fiangonana FMTA. Samy efa ela no nandao amin'ny fiangonana izy mivady ary lavitra izany fakanetsana any am-piangonana izany. Ary ny tena tsy natafandromandry azy dia zanany efatra mianadahy 13 taona ny zoko indrindra dia samy tsy vita batisa avokoa. No anteriky ny tokony tsy maintsy anatonan'izy ireo fiangonana. Najanona ny resaka no fotoana nanapa-kevitra mbola tohizana. Rehefa nion izay toyany dia sitrany Ralody natsapa fasitrana no mivavaka natao ary nilaza mazava izy mivady hoe nanapa-kevitra hiditra ao amin'ny FJKM izay fiangonana misy any toro ny filazantsara taminy. Teo ankory havana no nizarany fantrana lalina iainany satria na dia nianina ho an'ny isan'andro aza dia tena tsy misy. Izany isaboana tena izany tsisy azo atao ary ny tena nampalahelo dia ny amin'ny zanany 3 mianadahy izay tapaka tamin'ny fianarana. Inomena vavy matoa taona fahaenina nijanona tamin'ny fianarana tamin'ny volana Janoary nefa efa miditra ny taom-pianarana vaovao. Tsy afaka nianatra intsony satria tsy voalohany saram-pianarany. Izy mianadahy kambana mirantso sy miora dia tao amin'ny EPP nianatra. Fa nanao sekoly vaovao ny EPP misy adidy avy amin'ny ray aman-dreny tsy voaloha io ny bulletin ary dia tsy azo ary tsy fantatra hoe nisonitra sa tsy nisonitra klasy. Ary dia eo no nanapa-kevitra zareo fa hiditra ny fiangonana amin'izay ny alahady tao aorianan'io. Tohizana ny dinga. Rehefa nandalo ny alahady niona indray izay. Rehefa niona izay dia niteny ibako hoe tonga tao amin'ny fiangonana izay. Ary rehefa mipetraka tamin'ny W amin'ny fiangonana dia latsaka ny ranomasoko. Tafaverina atao an-tranon'Andriamanitra indray aho. Nierikerika ny ankizy hoe fa maninona eny mitomany. Ary nanomboka teo dia tsy mahazo aina raha tsy mivavaka rehefa fomaraina ary mamaky baiboly isan'andro mitondra mivavaka ny ankonako sy ny asa atao amin'ny tontolo andro iny. Ralody kosa nangatakandro tsy tonga tany amin'ny fiangonana. Ralody mantsy dia zanaka mpitaiza izay tena masika amin'ny zanany ary raha tsy mifanaraka amin'ny sitrapony ray mpianakaviana mpitaiza io ny ataon'ny zanany dia manozona izy ary nambaran'izy ireo fa tena mandaitra izay ozona ataony. Voafatitra ny fisotrotoka koa Ralody. Nanapa-kevitra ny ankizy fa iroso amin'ny sekolalady ary ibako dia iroso amin'ny katekômena. Dia rehefa jerena ny tao amin'ny katekômena dia tsapa fa mbola tsy misora-panambadiana koa izy mivady kanefa carte mobile eo amin'ny faritra misy azy Ralody. 80 taona ny fahaleovantena. Fantrana lalina ny iainany ity ankonany ity. Fantrana maha-olona manontolo. Fantrana ara-panahy satria lavitra an'Andriamanitra tsy miditra am-piangonana tsy vita batisa ny ankizy ary ao amin'ny fanompoan-tsampy sy ny fatora ny fisotrotoka. Fantrana ara-tsaina tsy afaka mba misitraka izany fanabeazana izany ny ankizy ary fantrana ara-nofo tsisy no hohanina tsisy no tsaboana ary tsy misora-panambadiana izy mivady. Inona no nataon'Andriamanitra ry havana rehefa nandray an Jesosy tompo marina ibako tonga ao amin'io ankonan'io Jesosy Kristy. Raha Andriamanitra miasa tsisy atsakana miarina tsikelikely ny fiainan'izy ireo ary ibako dia mitondra mivavaka any Ralody izay mbola tsy mivavaka ary dia milamina sy mirindra ny tokantrano nitsahatra ny adiady rehetra nakany am-piangonana izy. Efa mianatra sekolalady izao izy 3 mianadahy ary miverina an-tsekoly
raha teo any koa no ny famezatanana ampiaramivavaka teto amin'ny fiangonantsika teto isotro fitiavana eo ampikarakarana fisoratam-panambadiana mbola haka ny kopiany malala londo izy ireo amin'izao fotoana izao ry havana aoka tsy janona ho fihetsehana fotsiny no faha-empolo taona fivelena ny fahaleovatena Madagasikara zao vina mpitandrina izao fa ho asa maharitra ho atsika mpitoro filazantsara rehetra fa tena fitiava-tanorazana zany ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Araka ny rentsika teo zany ny loham-pianakaviana raha Lôdy izy ny mbola andrasana tsy mora zanakapitaisa fa ny Filipiana ray enina ry havana dia mazava Andriamanitra zay Andriamanitra nisy ampianakaviana ny anarany nanomboka asa tsara tao amin'io ankonan'io ry havana izy ihany no ambabo any raha Lôdy amin'ny fotoan'androny fa sika miandry amin'ny finoana sy amin'ny fanantenana. Zay ny fijoroana vavolombelony ny mpitoro filazantsara fa eto indray dia fijoroana vavolombelony ny nitoriana ny filazantsara. Omaly asabotsy dia voatokana soamantsara ho mpiandry enina mianadahy izy ireo no avy any Vohitrambo tany amin'ilay toerana nanorenantsika fiangonana notokanana tamin'ny 2013 enina mianadahy izy no noety manana dia tsy afaka no hiakatra eto Antananarivo ny enina fa ny anankiray izay niavaka indrindra no tonga eto amintsika dia manasanao ray aman-dreny Andriamatoa Jean Venance no anarany abany Marziny efa nanaovana fijoroana vavolombelona teto ihany tamin'ny tatitra Tafika Masina izao ray aman-dreny izao notokanana mpiandry izy enina mianadahy izy fa ao anatin'ny fianarana sefalany zareo any amin'ny synodam-paharitany no manakara zany dia tsy maintsy manana boky mahavita boky ry zareo dia voasoratra ato anatin'ilay boky ny dinga mpiaina na ara-panahy zay zany dinga mpiaina na ara-panahy nandalovany zareo mahatonga azy ho mpiandry dia ny hitovizany reto enina mianadahy reto dia hoe noho ny Tafika Masina nataony sotro fitiavana zay ny zavatra enina mitovy ato fa ny anankiray amin'izy ireo dia vehivavy ary le vehivavy dia anabaviny SGNFJKM teo aloha dia Pastera Marinasy anabaviny Pastera Marinasy zany ny anankiray zay vehivavy amin'izy ireo dia hijoro vavolombelona amintsika izy somary miroko be izy miteny fa verenako kely ataon'izay voasoratra atao anatin'ilay tantara ao aorianany fijoroana vavolombelona dia menanao ray aman-dreny ny micro. Mbola ampitomboina amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tomposika vavaka sika tompo amin'izao tranao Andriamanitra fa tena tapiaonay tamin'ity tragno masina ny mpanabenay ity sady tena be fitiavanao anay izay namakivaky ny lalasaritra igny tonga eto amin'ity lapanay ity sy an'iza ity fa izay namboaranao ity Andriamanitra tena be tokoa fitiavanao anay eo nasoinao ho zanany ho teraky zany fizika emo zay da tsy nanay zany izy zao fa tonga eto aho zao da tena apelatanany ary hitako sary mahatragnony raiko anazy niteraky ana aminazy da sy maintsy direct mialoha anao Andriamanitra ko zanao Jesosy Kristy niaso anao tagny tamy fotaky mandrevorevo nitondranao ndreto mpanomponao sotro-pitiava nagnavitra anay amin'igny tany maizigny amin'ny aranao Jesosy Kristy ipetrahako vavaka zany amen. Iaho moa agnarako dia Javenas ny agnarako teraka ho Vohitrambo commune Vohitrambo district ny Vangaindrano faritany Fianarantsoa iaho dia efa olo efa agnisany efa sy olo sana tamin'ny faritry Vohitrambo satria ray aman-dreniko ambiasa tromba hoay amagny mety ianareo ty mety saiko filazanareo tromba nipetrahany Indremisara izy sady maro ekipany tromba aminazy 100 tromba taminazy adabarahana ny ana sisy olo mahasamy magnosognosy ana ame
district ni commune Vuchambu ya barajan vakni ran minangaring dan ya dabra ya suara ya boko re manjenku ipapaku biasa beko reini ren ni trekenaz tena na taura me farci commune dim commune menga barajan banganjan suara de mapangino ni leu ke masha ki aku dak shua tena arak na ngab mapangino re pamshi mangushnat ar mamurni meji shach zavach magaga tabatera pak chuye mnga apandian na pazarin kushua de bazar kushua putsanin zabe zabanish ino zabanchanga rana vuzi ure manjenku lasha shimba ya mula na rarshai na evad kamzana ku das fatachkab ar tena toke na madinina mulmo ni zabachi bib na ngushinai damle tena miasha mnavo da de mishula ngana ngizkena de vatan mi piki maturia de fois maturi toke la tena chochni voya minga si chachinjo omni ana de uvninjo are yako mangizkinjo na firlanjo na firlas ma vachina ze zabanishi voloni ngari tshay tinjkena ta mashani toke da tunga iza e famaki laini shupitiava tangi Vuchambu nanuka chenti fenguna sikati FZKMT tangta me 2012 raha tonga tagny io da lemagno da tena matacho be voalohany be ny nanokafandreo anazy io va tena masaky sara e vavaky gnamagno fa taloha da mbola kipany efa lemy taloha da tena mbola besaka avao gn'olo tsy voaraindreo taminazy da mbola isareo le zako anazy da divo e da mbola lefa da miparataky da sy hita raha fa miakatry indreo mandeha mitofy laza sara da noho ny aho azarany gn'ason'Andriamanitry da tratrindreo aho da nitoriany tena aho indesany boky mavo kely zay aho da nitoriany filaza sarany Jesosy Kristy io boky nety voalohany nanokatry tamina nitoriany zao na toko fahatelo 1920 da zerizereo aho tamin'ny fotoana eviany tamin'ny da mbola sy voasotondreo amin'igny eka aho nandiniky nametika eo aho iny moa nisy zavatry nanaro anahy tapiky da saky niozigny avao nisofotra amindreo milagno magnano fiomagna vavaky tapaka masina izay voalohany da madamiko tamin'ny vadiko amin'y da mbola nalaigny miaraka amin'y da mbola miparataka agnaby da avy teo niverigny fagnondroy io da nioviregny jamais miaraka amin'ny ekipany miaraka amin'ny pasteur aby niditra an-dragnonay koa tragnonay amizah da tena sy teto fa da mbola moramora tragnonay kisoa ahite ohatry le tragno nisy anay nidirandreo avao amizay da tena nieko hoe itolo da tena i Jesosy zada tolo anani pangalatsy za zay ko manany indreo tamagna pangalatsy za da angalatsy olo diany ayo mety itotoa i Jesosy za avao koa andeha iaho lasa amizay farany koa da nifapiresaka koa indreo da nitsoky sy mbola nagnaradiana koa madamiko da nidry koa i jamais nangalo anazy tao koa président tsy maintsy mandeha anao izy fa ahoana fombanao da nanifagnadadia izy tianao fombany taloha sa akory iza manaboboky anareo magnary sakafonareo magninareo tianao farany za da nagnaradia koa izy da farany za da tapidriaba mivady nivavaky aho aisy da nitezendreo mo da avy tonga saigna amizay da igny sy nalala gn'asimsy avaratry igny da lalanay gn'asimsy avaratry igny sy nafantatry gny erasa ame sara igny da lalanay sara lalanay erasa eranay amizay fanakinay aby rehetrarehetra da efa lanay dina sazo isika dina nelony lalagnany mpisaram-bahoaky da asa inodagnany fa gn'amono ndreo lasa natatra taminasa da mbola be fitiavan'Andriamanitry anazy da efa misanganan'Andriamanitry nio tianazy zasy sy nahafaty anahy teo raha nahitagny fahasalamako zasy fa hita fa voavoza avitra da faratry nitoriany tafarany igny aby zasy nanagny totrarety miramira amin'igny anahy mitovitovy amin'igny anahy da lasa nivavaka aby da lasa kristiana aby zasy gn'aby asany Vuchambu zao faratry olo nanagny nio tinedany devoly amin'ny faritry igny amin'ny tongavany sotro-pitiava tagny da voalohany zasy da lasa mivady eky zasy gn'akoanaky voalohany indrindra gn'aminy tondren'ny Vuchambu amizao azo roy commune fiangona tondrenay mivady vondrom-babaky eara Agnilibe ary iaho moa tamin'ny fotoana andritry mandrasa mbola nampisy pasteur dia aho ke président fiangona ny filo mpandrindra fiangona ty Vuchambu tamin'ny 2015 zay nahazo pasteur amizay va nifindra ary Agnilibe nisokafa tiara nandefasanareo taty tatitry lasa tagna nanokatry namaky le niara da zava-misy hitako tamizah tamy namakeko le niara araky tantara teto ke misy karazan'olo tena mahera ody iaho sa mbola vita iny ino agna tokony areseko lahatra ity efa fino fa be fitiavan'Andriamanitry anahy sako koa magnoro anazy
da tenga misanga eo gn'orambaratry da ry atako ao magnorana da maiko efa niasa telo tao a nagnora odin'gne edevoly va izao izao sa va notokany anareo mpiandry ia da nitondra dekôny ia da nitondra fiangonako za da mpiandry azao ia zao da perinasa fa mitondra vondrombavaky fiangona roy tondrany mivady vatelo ny fagnampia miara-miasa amin'ny pastera evotrambo pastera lahateo koa da tena magnatanteraky gn'asany izy da tena faly midera anazy izay nahatonga anany agnaty satria anaky nateraky ny FJKM fa itiao nahafantaranay amin'ny vady amianakaby masoandro nahafantaranay mazava da sisy zavatra apitovisinay anazy mandramaty tena finoanay ny FJKM satria anaky nateraky nahy iza agnandrikitriko amen voninahitro asika eny tompoko fitiniko kely le tantara toerana tromba izy ary rehefa toerana tromba izy dia manao asa mandraraha misotro toka sy mihina-paraky fotsiny zay ny asa mandraraha lasa mihitsy zany ny misotro toka sy mihina-paraky dia avy eo nivadika ny sainy dia lasa adaly izy dia nandositra ny vady amanjanana izy raha ho votramba izy dia lasa nyrenireny tany vangain-drano telo taona nyrenireny izy tany vangain-drano dia nitady azy ny zanany vavy matoa dia nentina niverina tao vohitrambo izy fa mbola mitoy le fahadalana dia rehefa mamo izy ravany ny tanàna ny vohitrambo rava ny tanàna gendarme mamaka azy idina any amin'ny gendarme izy mandra-pisava ny tokany zay zany le fiainany tany aloha fa tao amin'le tafika masina izy araka le teniny teo dia na izay petafika raha somary mailomailo satria mandeha le tototsofina hoe itsiranga itsy tandremo dia samy miazonazona amin'ny poketra ny vehivavy samy mijerijery ny entany fa izy tsy niala teo mihitsy izy misy filma dia eo izy amin'ny arivo misy fampianarana dia eo izy manatrika misy asa mpiandro dia niasana koa izy niasa teo izy voakasiky ny filazantsara tamin'ny fomba samy hafa tao izy anisan'izany le boky mavo ny teneniny teo dia rehefa miverina nanao tafika masina fandrony zay dia nijoro vavolombelona tahak'izay izy dia tsy manaiky izy rehefa vita ny tafika masina ny apel fa mijoro vavolombelona izy dia anankiray ty tantaraiky ty hoe toerana anankiray nisy vatandehilahy teo amin'ny telopolo teo mitondra nyreny le fibara ireny manao asa pokon'olona manadio tanàna nandeha le tafika masina mandeha ny hira-pivavahana dia nantaninay ramatoa anankiray nantaninay le olona inona ny hira tianareo ramatoa anankiray no namaly hoe 462 inona ny antony hividiananao an'io dia izy ny anadahako izy katekista teto fa nitapahan'ny olona teto ny lohany dia tory filazantsara teo amin'ny tanàna io zay vao nanomboka ny torotelo le vatan-dehilahy telopolo ohatra ny tadio tsy hitany nalehany nanao apel zay dia nijoro vavolombelona izy rehefa tonga teo le omby asa ny omby asa moa zany misy ohatrany olona manaraka azy zay mpitondra entana na garde du corps tsy fantatra reny fa manaraka azy dia niteneniny hoe ainao tsara ozy fa adala teto amin'ny fiarahamonina ary efa nakahody tany aminao mba ho sitrana ndravako ny trano fitoeranody kanefa tsy nahasitrana zany fa ireto avatsika avy any an-taninarivo reto izy no nitondra ny fahazavana teto afaka ankehitriny mitonanareo mba hivavaka zay ny fean'ilay fijoroana vavolombelona dia izy zany amin'izao fotoana zao dia miandraikitra vondrombavaka anankiroa izy mivady nomena baiboly zay izy tsika moa nitondra baiboly tamin'izany baiboly zay le izy dia ozy izy fikindriny ohatr'izao ny baiboliny tamin'izay tonga tao dia izy izy hoe tinina amonjena fa afaka nody tany amin'ny vady amanjanako ary ny tantara ny zavatra ny ainako dia mivakiko tao atokantrano ty ary atao anatin'ity boky ty moa dia hoe tantara ny zanaka dala ny tena tiany indrindra ao anatin'iny baiboly iny dia takizay ry havana miandraikitra le vondrombavaka izy dia ozy izy hoe na tsy karamaina ry izy dia manadio an'ilay fiangonana ao vohitrambo manadio sy mikarakara n'ilay fiangonana na dia tsy karamaina raha izy dia zay ny fitina foy atao anatin'ity boky ity sy ny
ny onanay a tany a Vohitrambo. Anamarika an'izany tehaka iombonana zany dia matoa izy mba mijihatra tsara ohatr' zao dia noho le hoe tetikasa le hoe akanjo ho an'i Jesosy reny nampiakanjona azy ireny satria vao niakatra vao alina mihitsy izy tamin'ny 4 sasany maraina io ny tonga teto Antananarivo zany, mbola fanamiana tena nentina amin'ny voyage ny karany teo a, dia isorantsika fiangonana ny amin'io tetikasa io. Ankehitriny ary sika dia anatanteraka ny fijoroana vavolombelona, antsoina isika hijoro vavolombelona, isika mpitory filazantsara ao amin'ny dispensaire. Isika mpitory filazantsara rehetra tsy tononona anarana fa zay manao ny fitoriana filazantsara ao amin'ny dispensaire dia antsoina isika zao a hiakatra ety anoloana ho raisin'ny mpitandrina tanana akasary isika dia sady manao a rakim-pisaorana. Eny ary riavana dia avy hatrany a ao aorianan'izay koa dia antsoina koa ny mpitory filazantsara rehetra nanao vontosi isam-bolana ao aorianany fankatsariny voalohany io a mba hiakatra avy hatrany. Aoka mba samy hioma koa mana isika mba tsy abe fotoana very. Tiana ihany riavana ny manamarika fa tsy isika rery no fitandremana manana dispensaire ao aminy, fa raha ny fahalalana sika rery manana dispensaire itoriana filazantsara isan'andro isan'andro. Ndao raha riavana. Dia ny nanao ny tafika masina rehetra tao anatin'le hoe votoso filazantsara i Madagasikara, tafika masina isam-bolana. Antsoina ny mpanao tafika masina rehetra efa nanao tafika masina tamin'ny fotoana nanatanterantsika zany teto amin'ny faritry ny fiangonana. Maro dia maro isika no nanatanteraka an'izany, antsoina indray isika ankehitriny. Eto ndray kosa dia antsoina isika nitory filazantsara tamin'ny RN2 na ny tafika masina rehetra nataon'ny sotro fitiavana tany ivelan'ny Antananarivo. Eny fa na dia tato anatin'ny synodam-paritany ihany koa aza. Isika rehetra zany atsarofo fa ny fiangonana no mpaniraka antsika, ka rarintsika raha mba mijoro vavolombelona eto anatrehan'ny fiangonana fa fotoana ray toa arivo eo amin'ny fiainantsika ity fotoana ity. Izay rehetra efa nanao tafika masina na tamin'ny taona firy izy na tamin'ny taona firy ny rahan'ny fiangonana nitory filazantsara. Miaraka eto moa zany pasteur Njakafeno satria nanatanteraka le tafika masina tany Brickaville izy dia hoy izy hoe tena tokony hiaraka aminareo amin'izao
farany kosa ry havana dia zao hoe 70 taona namafazan'ny pasteur solofo ny filazantsara teto isotro fitiavana. Azo antoka fa maro no nikasihan'ny filazantsara tao anatin'izay 70 taona zay. Ka raha natsiaro tena ianao fa tao anatin'ny 70 taona no nandraisanao ny tompo. Tao anatin'ny 70 taona no vita fihavanana tamin'Andriamanitra ianao. Tao anatin'ny 70 taona no nirotsaka ho katekomena na nirotsaka na natao batisa. Tao anatin'ny 70 taona ianao no nanolo tena nompo an'Andriamanitra dia asaina koa ianao hijoro fa asan'ny filazantsara ihany koa izany. Asaina isika ry havana. Eny tompoko afaka manao raka-pisaorana isika. Zay lo izy. Misaotra aloha pasteur Anjakafeny tamin'le toriteny nentinao teo. Tena hoe saika diso anjara zay tamin'izany teny volamena tamin'izany teny fiainana zany. Raha tena hoe azo tsampina ianao mankasitraka pasteur. Samy nanana ny lanjany avokoa ry havana le andro isan-karazany tamin'ity taona jaobily ity. Fa mandinika le fotoana androany androany mamindrindra. Androany tsika efitsekay misotro fitiavana. Manio ny mahafingonan'i Jesosy Kristy antsika ry havanao.
tsy hoe trano tsara tare, trano maintso, rindrina ohatran'izao sy tahaka izao. Fa natao antom-pisiny ity fiangonana ity. Mandeha mitady olona araka ny tenenin'ny mpanompon'Andriamanitra tao hoe any anaty lavaka nisy azy ihany, any amin'ny fotaka mandrevo. Zany ny tanjona tato, zany ny tanjona. Misaotra ny tompony amin'ilay santionana fijoroana vavolombelona tao. Fahasoavan'Andriamanitra, profa azo sapetana ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ireny. Nanomana an'ity fotoana ity niaraka tamin'ny Kenny filohan'ny komity sy Jean-Mi filohan'ny AFF dia hoe ohatrohatran'izao. Dia nampidirina ilay fahatelo hoe fijoroa vavolombelona. Fona taminareo afa. Da raha nandinga izay telo latsaka hisy hitsangana avy eo hisotro zany, tsy mitsangana hisotro zany. Zay ilay izy. Nahitanareo vahoaka sesehena. Nandroso tetry havana. Tena misaotra ny tompo zahay, misaotra ny tompo zahay. Ny amin'ny asany tato. Possible hoe meny ny vina zahay, possible mihitsy zany. Fa ny meny anareo koa zahay, ho mpiara-miasa, ho mpiara-manompo. Meny anareo zahay, ampitao sy anoana rahabola, ary tena nanao ianareo, tena nanao ianareo. Tena nanao ianareo. Misaotra ny tompo. Misaotra anareo. Ary zao nolazaiko anareo farany. Le tompo izay nandidy antsika hoe mandehana dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Izy koa nefa nampitandrina hoe ianao Petera ary eo amin'ity vato lampitianao norenako ny fiangonako. Ary ny vavadiny fiaina tsy hita tsy andresy azy. Autant a ému, nahita ny zava-nitranga tao. Autant c'est avec la plus grande fermeté et assurance no milaza aminareo ry havana malalo amin'ny tompo. Raha vao mijoro ny fiangonana, ho fiangonan'i Jesosy Kristy, romotra ny helo, romotra ny vavadin'ny helo. Zany lazain'i Jesosy. Ary izy izay naneraka antsika. Izy no mampitandrina antsika, mampatsiahana zany tsika zany, mampatsiahana zany teny zany hoe miambena, miomana, azakivy. Fa ninona faharomotan'ny vavadin'ny helo, ny sehon'ny zanak'Andriamanitra, dia ny andrava ny asan'ny devoly. Tena ho an'Andriamanitra mivoninahitra ary ho aminareo rehetra fahasoavany. Amen. Sangansika ry havana, amarana fotoana. Ko amin'izany rahalahy malalako dia miorena tsara aza miova ary mahefa be mandraka riva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo
fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo raisy nisodrano zay tonona ho anareo amin'ny anaran'ny tompo ary andriamanitra ny fiadanana amasinareo samy ho tanteraka kako arivony avokoa ny fanahinareo sy ainareo ary ny tenanareo tanteraka tsy anantsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompo mahatoko zay faniansonareo sady izy ihany anefa izany amen. Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Raha arysontsika rehetra.